Fandeha pahafantarina anao ato anatin'ity fanadihadiana iray ity kosa raha moa ny tontolo ny asa antsoina hoe mpanasa lamba moa zany iray amin'ireo asa moa izay fanaon'ny vehivavy eto an-drenivohitra izay fanasan-damba izay asa iray izay mahavelona ary iainan'ny fianakaviana maro moa ity asa iray ity. Iray amin'ireo toerana fanasan-damba ary toa lasa birogoavana mihitsy aza ho an'ny mpikarama amin'izany ny eto Apaska manamorona ny ranon'ny kopa na mafana na mangatsiaka dia vehivavy anarivo isan'andro ny tonga ary manao ny asa fanasan-damba eto. Anisan'ireny beby izay efa nikaramana nasa lamba 10 taonany ary tsy nahalala safa ankoatra ny eto. Lamban'olona zany avelomana mihitsy ny tia manasa lamba ity. Andoavana fatrano, amidinay sakafo, sanandro. Nandritro 10 taona zany nanao ny? Mbola kely, 10 taona zao nefa nikaramana nasa lamba. Dia za zao efa 20 taona, roa ny zanako dia foana zany amelomako amin'ny zanako hatramin'izao. Raha ny fanazavana netany dia intelo ao anatin'ny herinandro no manao ny asa fanasan-damba beby ary nambarany fa miankina amin'ny isan'ny lamba voasasany na voapasoka ny vola raisiny. Nasa lamba ray 10 ny tisôrty ary 100 ny jeans. Dia any Apaska, any Soty, dia eo an-tanàna. Zay. Dia eto foana ny toerana nasanao anazy? Eto foana fanasanay lamba. Raha miteny izy any amin'ny bassin dia izy miantoka rano. Raha tsy miteny izy any amin'ny bassin dia eto amin'ny dia eto izay manasa. Dia misy foana hoe izay asa e? Ie, misy foana. Maly azo aloha tsy nisy lamba mihitsy fa efa vitako aloha daholo. Dia mahavita firy anataka ihany? 100, farafahakeliny 30, 40. Dia ohatrina ny vola mety anao amin'izay? Raha sady mipasika izy 9 ny iray dia mampiditra 7 latsaka. Mahavelona ilay fianakaviana izay sa mahavelona? Indraindray kely ilay izy dia iny atao mahanty eo an-trano. Manoloana ny fasairanana ary entina anohanana ireo mpivelona amin'ny sasalamba toan-dramatoa beby dia tsy nanadiny fa nivimbina fanampiana ho an'ireo vehivavy manodidina ny 2,000 mpanasa lamba eto Apaska ny atoko malagasy tonga saina izay tarihan'Andriamatoa Roland Ratsiraka maraina io. Mianty amin'ny fiainana isan'andro mba hahafahan'ny mikarakara fianakaviana. Izay moa anatin'ny sotovina 12 MTS misy ny andraikitra ny vehivavy ary sotoavina momba ny vehivavy dia mandoana an'izany tonga eto izay manome mampiseho ny firaisan-kinanay amin'ny asa izay sahaniny dia ampitiavana ny tongavanay miaraka amin'ny vehivavy ny MTS eto manolotra ny reny koveta reny. Fantatsika fa eto misy olona tsy latsaky ny 2 miasa eto. Tsara fantatsika menakafo fa orinasa anankiray manana olona 200 zany orinasa ngeza zany. Kanefa eto misy olona 2,000 miasa. Dia izay zany tonga eto mba miezaka mahafantatra hoe ahoana tsara ny asany, ohatrina vola miditra ao aminy isan'andro, inona ny tena olana. Dia anisan'ny tena olana zao dia fitaovana. Dininsika fa io rano io tsy azo lazaina hoe madio kanefa ny eo izy miasa. Tokony misy fitaovana goavana zany mba apetrakantsika eto ho an'ireny vehivavy maro be ireny tsy latsaky ny 2,000 dia tokony misy bassin mazava miaraka amin'ny rano madio mba ahafahan'olona misotro rano, mba ahafahan'olona miasa amin'ny rano madio. Ny MTS izay nilaza fa anisan'ny tetikasa hoentin'izy ireo ny fanohanana ara-pitaovana sy ara-tsosialy toy ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo mpivelona amin'ny sasalamba eto Apaska. Mamporisika ny tokony hananganam-panasa lamba ny fikambanana ihany koa ny MTS.